araka ny fahafantarana azy moa zany dia mifandray ara-tantara i Madagasikara sy ny mpanjakan'ny Maroc Mohamed VI tonga tany Antoerana atao Antsirabe zany marimarina kokoa ny tenany ny tanàna Antsirabe izay nanovana sesitany ireo fianakaviana. Tonga nitsidika ireo toerana nanamarika ny fiainan'ireo fianakaviana atao sesitany teto Madagasikara ny mpanjakan'ny Maroc Mohamed fahaenina nandroany. Teto Madagasikara tokoa na teto Antsirabe no marimarina ny tena nipetrahan'ny mpanjakan'ny Maroc Mohamed Fahadimy raha nataon'ny frantsay sesitany teto Madagasikara. Nitsidika teo amin'ny Hôtel de Terme Antsirabe ny mpanjaka Mohamed fahaenina izay niaraka tamin'ny filoham-pirenena Hera Jonary Mampianina. Tao amin'ity toerana ity no petrahan'ireo fianakaviana tamin'ny taona 2017 nandritra ny fanaovana sesitany azy ireo ihany ny mpanjaka fahaenina. Tsidika ihany koa ny moské tao Antsirabe ireo délégation na Marokana.